Samy nitatitra momba ilay karana nikasa anondrana tsokosoko volamena raiky lao sasany avokoa reto gazety voray androany reto. Inona ny vaovao les nouvelles ao raha taratra no nanokana ny pejiny voalohany mikasika io vaovao io. Volamena efa namboariny reto tratra ireto. Nosoran'ilay karana baomba miloko volondavenona ary notefeny toy ireny fefy ireny ny sasany, ny hafa namboarina ho toy ny tady poketra. Nambaran'ilay indiana tratra hoy ny taditr'ireo zandary fa nisy mpiasan'ny seranana nanampy azy amoaka ireo volamena ireo. Tsy nisy taratasy fanomezana lalana amoany ireto volamena ireto moa tamin'ity indiana ity ka dia nogazan'ny zandary ireo volamena. Fa mbola mibahan-toerana amin'ny vaovao-pirenena trano raha politika, manasa tanana ny kinoska hoy Madagasikara laza, tsy pahany ny fiaonam-be-pirenena. Amin'ny kinoska dia tokony ho fanohitra merenana amin'ny laoniny ny toetra ara-politika sy ny firaisan-kina ara-tsosialy ny fiaonam-be-pirenena. Knosque sur le banc des accusés kosa no entiny la vérité isariana ny saim-pamaky. Tsy naomby ny fanelanelalana nataon'ity vondron'ity, mbola mikasa ny anatanteraka fiaonana vaovao izy ireo. Miainga amin'ny fanakianana, misy mihitsy ny milaza fa misy olon-kafa ao ambadika ity kinoska ity. Mba tsy ho fisarahan-doham-pirenena ny fiaonan-doham-pirenena ny vato hoy ny taditry iny vaovao toliara. Maniry ireo avy any amin'ny faritra, hoy ny gazety, mba hisiany fanehoan-kevitra ankitso-po ary tsy hivoana firy amin'izay vokatry ny dinika santatra isaky ny distrika. Mitaky ny andravanan'ny tetezamita kosa ny ankolafy zafy ratsiraka raha-valomanana hoy gazetiko. Ny fitakin'ireo ankolafy ireo ny ampamoaka amin'ireo manodidina ny filohan'ny tetezamita kosa no ilazany midi Madagasikara izany. Ireo no anisan'ireo fepetra 7 takin'ny mpanohatra mialohany andraisany anjara amin'ny famahanany krizy ary heverin'izy ireo fa tsara toerana anao izany ny kinoska. Mbola mitoy kosa nefa ny fanakorontanana araka ny tanterany Madagascar matin fanadiadiny. La déstabilisation continue, attentat à la radio Varatraza. Taoriny radio sy télévision Sotalily tany Toliara dia nisy nikasany anao herisetra ihany koa ny tao Varatraza any Antsiranana. Nisy nikasany Andory ty radio ty omaly. Ny ampahany tamin'ny émetteur no may tamin'izany ary nandray fepetra vetrany ireo manam-pahefana ny toerana. Eo amin'ny lafiny vaovao sosialy kosa dia mitatitra ny fidinan'ny tahan'ny fampidirana zazan-tsekoly Courrier de Madagascar. Eo amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 kosa dia tsy azo hodivirana ny zazara mandimbiarson hoy ihany ity gazety ity. Mankalaza ny 10 taona ny COPH, iny vaovao mahajanga no mitatitra izay. Tehina 420 sy chaise roulante 320 no nozaraina tamin'ireo olona manana fahasembanana tena mila izany tao mahajanga. Any Antsiranana kosa araka ny tatitry iny vaovao Antsiranana dia tsy mandeha mihitsy ny varotra, fiambenana toerana no sisa ataon'ireo mpivarotra. Asa hoy izy ireo nanoho ny fidiran'ny mpianatra nanoho ny asa arotan'ny fiainana mihitsy no mahatonga izany, fa dia velotaraina aloha ireo mpivarotra any an-toerana. Iny vaovao Tomasiny ho avy tsy ho ela ihany koa ny opération Bois de Rose any amin'ny faritra Atsinanana iny. Nanamafy ny Prime Ministre fa aka fepetra entitra ny fitondram-panjakana amin'ireo olona mbola misisika manondrana azo sarobidy ary tsy maintsy ampiarina ny lalàna. Mbola mitoy ny fitoriana miatra amin'ny filoha teo aloha Ravalmanana, l'observateur no mitatitra momba izay. Faux et usage de faux, eloka hafa mbola nitanterahany ity farany 12 volana taorian'ny elany teo fitondrana dia mbola manohy mampiasa ny taratasy misy ny soratra fiadidinan'ny Repoblika ny tenany. Farany samy mitatitra momba ny fanomezam-boninahitra any Raoul avy ao mitarika mahaleo avokoa ireo gazety nivoaka androany. L'Express de Madagascar no manokana izany ny pejiny voalohany. Mpanakanto, mpanao politika, olon-tsotra dia samy tonga maro teto amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina avokoa omaly. Nampihetsi-pony ny seho, nanafana ny alina ireo mpikambana ao mitarika, naran'ireo artista maro. Tsy maty mandrakizay ny sanganasa no ireto gazety reto, be ny mpandova, ikolokolo sy hitahiry izany. Fa araky ny fampanantenany ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita tany Ambatondrazaka dia mamboarina afaka iray volana ny lalam-pirenena fa 420. Niompana tamin'izay indrindra ny fiaonana teo amin'ny mpanao gazety sy ny ministra Erika Razafimandimby